Azafady blaguer, sans miscourana. Te combaro con un fatto che non c'è di fafama. Akati anosa, tambra chamara. E fanato che fai, sangue che no, ifana madi. Yala usila, fona kana sinaja. Disco no mani, fona casa te fana meki. Nosa tete, ifani nosa leki. No fomita, sati malasa, disira. Africa way, le conditions. Hey, le conditions. Africa way, le conditions. Ifana leki fuku me. Le conditions. Sama yeki fuku me. Canoli talentosi, uomini les attori, appena la famosa, un simile a caldo, e di sua fanghelina, si la sola fatture, e la famina si ampiare dai re, dai pure, dai dai hamani, fubi abi me, tikai fana zaba, para tutti vita baba, jagura ita bana pasabidino, to bisara, le conditions. Les conditions, les conditions, les Eka, ratu ni susite ka tamkuru. Yeka. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Sarani fitina enyo Miyanyi tiyazu na titu mafandiki Sarani fitina enyo
Naratsaka kaza manioma mangiji. Molongo, molongo, Mbola tila tatani vipi mona efa na njuru munyanu na ngona anon kuti kulasa falasa tokta wati stirasa na ninyena na ngurieka anda gila na jabina pjeka nena data tikita lefa ise padosi na zeba efa molungo mano molungo mano Tarani fitina enia Miani tiyazu na titi mabandiki Tarani fitina enia Narataka kaza fani ya mamangiji Molongo Molongo Let us full production. Over 20 melody. So to one shot. Tarani fitina enia Miani tiyazu na titi mabandiki Tarani fitina enia Narataka kaza fani ya mamangiji Molongo Molongo Enera palmeravantsika amin'ny zao arivarivo zao tena miala tsiny tanteraka toko ary fonana tanteraka fa raha ny eritreritra hoe androany tontolo inandro vao maîtriseko le teknôlôjia de rehefa tonga amin'ny fotoana ifanaovantsika de nisy sampona ary sarotra namerina ny fitaovana amin'ny fitaovana normal noho izany teknôlôjia tsy vao maîtrisentsika izany. Amin'izao zao dia maheno hoe nisy nandoro ny inona izy teo ny R+3 ny Tamatavy ary tsy fantatra ny conséquence an'izany. Aleo manala satroka tompoko mipotratroka satria diso amin'ny fotoana ny fanomezana. Bon, iresaka ny momba ny tena mamay amin'izao moa zany de ny grève par-ci, grève par-là mba ahafahana tsika menakavy mahazo ny zavatra hitranga sy ny zavatra hiseho dia tsara ihany hazavaina ny zavatra rehetra. Ny zavatra miseho dia ho resaka ataontsika tatasika zany ny resaka bluff amin'ny resaka hoe iza manana miaramila, iza ny tsy manana, ary iza no efa manomboka mikotikoti ny miaramila sy ny tafika amin'izao fotoana izao
tsara ampahafantarina ny rehetrarehetra ihany zany satria tsisy antony tokony hanafenana zany ary raha ohatra koa tsy mahay mandray lesona na fifampiresahana ny mpitondra amin'izao fotoana izao, ils vont courir à leur perte comme on dit. Ka dia resaka tsika hoe resaka miaramila amin'ny tatasika. Raha tsika malala fa tamin'ny 17 rehefa niteny hoe i Andry Rajoelina ny lany eo satria dia any am-paosiny ny tafika sy ny fitsarana. Ary ny mpanao politika moa ary dia lany tokoa izy ary lany tamin'ny fangalaram-bato, izay ny zavatra nilazaiko tamin'izany hoe raha ny vato latsaka ao anaty urna no isaina dia Ngara Valomanana na Andriamatora Valomanana no lany, fa saingy amin'ny alalan'ny alabato ny ahatongavany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana ary tsy aharitra izany fitondrana izany. Rehefa nanontany ilay mpitandrina anankiray izay hoe ahoana moa no ahafantaranao fa tsy aharitra ilay fitondrana, dia hoy tamin'izay andro hoe vola be amin'ny mpakafo no vola am-piadiana amin'io élection présidentielle io ilay mitoraka, ary vola be amin'ny mpakafo no vola am-piadian'ny Andry Rajoelina. Ireo vola ireo dia misy tompony ary tsy maintsy averina. Dikan'izany ao anatin'izay opération fandaniana izay, fandaniana vola, fandaniana fitaovana, fandaniana ho lany filoham-pirenena dia tsy maintsy misy ny famerenam-bola quoi qu'il advienne. Io famerenam-bola io nefa ny tena zava-doza ary teraka problema ho an'ny Andry Rajoelina satria ny antony dia voatery i Andry Rajoelina amin'ny zavatra maromaro satria ny volan'olona na ny volan'ny sponsor na ny otage ny zavatra fampisoniavana tany ambadika tany na ny fanarahana tany ambadika tany. Bref, ce sera un président otage de ses engagements, otage de ses dépenses, ary otage ny namany ihany koa satria zavatra maromaro ny tsy azony afenina ao anatin'izany alabato zany, satria tsy maintsy misy tanana mi-exécuter an'izany. Ny arabola zany efa tsy lazaina intsony fa iverenantsika manko ny arabola rehefa avy eo, fa ny olona, ireto olona mi-exécuter amin'ny tanjona atongavana eo amin'ny fitondrana. Nandeha ny processus ny fidinana an-dalambe ka natao izay nafoezina tanteraka na hoe nekortena ny mandahany Andriamatoa Rajaonarimampianina. Fandray tendro tamin'izany iny le antsoina hoe alliance surnaturelle, ny fandray tendro ny Tinma sy ny Mapara tamin'ny alalan'ny député 70 na 73 député dia voatery naroso ary nekortena tsy tao anatin'ny délai mandahany Andriamatoa Rajaonarimampianina ary nandefitra izy tamin'izany satria fantany tsara ny mode opératoire nyreto prala mianala tamin'reto fahiny. Satria raha i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana zany ny tafaraka ao anatin'ny tolona dia saminy olona mahay manao manipulation de masse daholo izy miraharaha ireo. Ka dia lany Andriamatoa Andry Rajoelina satria tany am-paosiny ny tafika sy ny fitsarana. Inona ny diran'izany amin'izao fotoana izao hoe miaramila
na tafika na ny polisy na ny zandary ny lohateny ny tatrasikaatsika idiran'izany amin'izao fotoan'izao dia nilaza teto hoe famerenam-bola ao anatin'ny fotoana fohy nefa aingana ary ny olona koa io zavatra io manko tsy afenoko atsika fa business izy io ho ana groupena lobbyina aty Eropa aty na any amin'ny mifaritsy ny ahoana re zany any amin'ny mifaritsy Qatar, Dubai sy ny karazan'iny satria any ny vola no apetraka ary any ny vola ny pehena dia dikan'izay tsy tratra ny contrôle mihitsy avy aty Eropa aty. Maro ny mpanao politika zany avy aty Eropa aty no manana compte any amin'ireny compte offshore any Qatar sy any Dubai ireny zany. Ka dia tsy maintsy aloa ny volan'olona, tsy maintsy atao ary honorena ny engagement. Ny zavatra mitranga dia zao, tsy maintsy misy intérêt ny vola alaina ary na tsisy vola alaina raha ny fampandaniana filoha anankiray lany tao anatin'ny alabaty zany dia misy honoraire zany ary misy facture. Eo zany tsy fantatra hoe ohatrinona ny fanarahan-drahalahy tao na ohatrinona fa en tout cas sambina henitsika hoe amanjatony millions d'euros ny vola nampiasain'Andriamatoa Andry Rajoelina ary tena ny teny mihitsy izy hoe ny andaniana ny vola no tsy fantatra fa en tout cas on a les moyens de nous faire élire, les moyens financiers, les moyens logistiques ary naseho an'izany tout au long de sa campagne. Tena hoe ny vola ny tena hoe mipatrapatraka ary nameno ny paosy izay ny fanakaiky tamin'ny Andry Rajoelina ary eny fa nanivoaka madinika raha mba nahazo ny anjarany ihany koa tamin'izany satria raha 25 000 nikory tamin'ny 2013 na 2012 dia tafakatra 100 000 ho an'olona masa manao karapanondro 4 ho an'ny tenany ka olona ray lasa nifidy ny 4 tao anatina circonscription anankefatra samihafa. Ny tiana hazavaina aminareo dia zao, ireny olona rehetra ireny, ireny tafika rehetra ireny, ireny manamboninahitra rehetra ireny dia nanantena fa hisy retour et Andry Rajoelina renverra l'ascenseur fa rehefa nandrasana ny ascenseur tsy miverina le izy. Ireny mpianatra teny amin'ny aino aman-jery ireny tany amin'ny université polytech barika dimy nanantena ny fampanantenana nataony Andriamatoa Andry Rajoelina, niakatra sosoa ny vidim-piainana, niakatra sosoa ny frais de scolarité, ny bourse tsy niakatra ary raha nisy dia nisy hatreto bourse 4 mois no mbola tsy payé ary 1 mois avec équipement no nikendra fanjakana. Priorité zany ny IPN sy ny remboursena ny reto prestataire na lobbyiste tamin'ireny fifidianana ireny araky ny lazaiko hoe vola be ny enjeu ao dia eto amin'le fizarana na ato amin'le remboursement niteraka olana satria dia ireto tsy manantena fizarana ara-bola, ara-pitondrana, ara-politika dia tavela satria eny fa na dia tiliara azy no anisany tena hoe nahalany ary nampandraisany Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy nahita ny zavatra tokony ho azony na teo amin'ny fitondrana na teo amin'ny fizarana ny saosy fa ministera strapontin na izany hoe rendricité ny mba nanantena questeur dia voaisaka tamin'ny Tsipindy dia teo izy ny vita ary tsapany tsara tamin'izay fotoan'izay hoe tsy namana ary tsy akama i Andry Rajoelina. Trop tard nefa tsy afaka manaiky, tsy afaka mandà satria
fantatra tsara ny rancune tenace, ny mesure tonga dia ataontsika hoe ny sévissement na ny fanasaziana ataony Andry Rajoelina ho an'ny olona mivadika aminy. Izy afaka mivadika amin'ny olona fa ianao tsy afaka mivadika aminy, ary na mikritika akory ary na manao observation akory ary dia tsy azonao atao amin'ny Andry Rajoelina. Mazava ho azy zany fa amin'ireo fianakaviam-be izay efa deja efa vitsy aza adino fa ny olona tsy nifidy maro no ny olona nandeha nifidy. Zany hoe le légitimité an'le élection mihitsy zany sy le fahalanina no remise en question amintsika miteny eo, fa tsy any moa ny ady hevitra androany, fa ireto le olona nanantena Eldorado no very teo anatrehan'ny katesisy na teo anatrehan'ny fifanarahana izay Andry Rajoelina samy malalotsika fa olona tsy atokisana ao anatin'ny fifanarahana. Profon'izany iny nataondrareo any Roli Mercia iny. Nasiany nanosy ny rétractation dia vao maika nalitiny, vao maika nadobiny. Ka ny famerenam-bola zany dia priorité ny Andry Rajoelina. Ka na aiza misy vola na amin'ny travaux publics na amin'ny finance na aiza na amin'ny douane na amin'ny volamena dia tous les moyens sont bons. Na amin'ny menaka na amin'ny whisky misy mako zany. Ka raha natokisana ny miandraikitra momba ny menaka, ka raha natokisana miandraikitra momba ny vary, ka raha vazaha metisy gasy miandraikitra momba ny whisky sy ny spiritueux ao Madagasikara ary izy ny grossiste, zany rehetra zany mba ahafahana mamerim-bola. Samby nahita tsika, samy nijery tsika fa tapitapika eo ny Madarel dia mahazo 37 milliards ariary. Inona daholo ny dikan'izany? Ndao atao hoe sanatria tsy misy le famerenam-bola amin'ireto prestataire na ireto sponsor, kanefa na izany na tsy izany mahalasa saina ny fiodionan'ny vola mitsipaka makany amin'ny zany Madarel zany manko tsy manana comptabilité hoe saine zany fa olona ray PDG no mibaika amin'izany. Marina fa misy ny conseil d'administration fa rehefa mahazo vola any amin'ny 200 millions, 250 millions afamizena, 200 millions ariary, ireto solotenan'ny fanjakana dia faly tokoa ary mangina mandrakizay. Mampitolagaga ny fiodonan'ny vola ary tsy fisian'ny vola araky ny lazaiko hoe tamin'izany andro tadidiko tsara ho an'Andriamatoa Ratsiraka Didier, priorité mihitsy ny vatsim-pianaran'ny mpianatra miaraka amin'ny équipement, ka vao tonga amin'ny volana mars, début mars eo dia tsy maintsy paye io, kanefa ny raha ny fahafantarana azy amin'izao fotoana izao dia efa 4 mois ny mpianatra no tsy nandray vatsim-pianarana ary mbola tsy tonga ny équipement. Fa makaiza zany ny vola, ny Covid nomena no atao excuse, kanefa ny misy ny vola tantôt Banque mondiale amin'ny resaka aide budgétaire, tantôt avy aty à France 12 millions, 15 millions par-ci, 12 millions par-là, tous les 2 mois. Donc tsy hany mihitsy ny olana fa misy tanana manodina ny vola. Tsy te hiteny aho hoe iza
fa sambo mahalala isika rehetrarehetra isika menakavo hoe na le izy lasa mivadika mba azonareo an-tsaina ve ary vahoaka malagasy falerina reo mpanao golf eto dia manonona ny anaran'nga Luka Ratsimbazafi satria anisan'ny misolitika manonona ny anaran'nga Lola Rasomaharo anisan'ny olona misolitika miaraka amin'nga PDG Pierre Bleu zany ireo olona ireo mba azonareo an-tsaina ve eny amin'ny golf eny Ambohidratrimo iny misy lalana mandeha misitrika ambanin'ny arabe nanamboarany tunnel mihitsy mba hanaovany miditra ny mpanan-karena na ny kilalao ny mpanan-karena golf tsy mila miampita arabe intsony zany zareo fa misitrika ambany tunnel le kadikely iny dia tonga dia efa tafapita ary amin'ny grande na ny ry amin'ny green anankiray ry zareo tsy azonao eritreretina anie zany ny tambohan'ny golf iny Ambohidratrimo iny voafefy daholo ary ny jiro mirehatra ao tsy azonao eritreretina fa na ny tranonao ministra mipetraka eny Ambohijatovo eny ary dia mbola tratran'ny délestage fa ny golf diorova tsy azo tapahana ny jiro rehefa milalao ny mpanan-karena na mivory manao ketrika amin'ny fanodonana sy ny zavatra tsy miainga ireto jola mafia manambotry firenena averika ihany mpiara-mihinana ary miara-misaika amin'ny Andriamatoa Pierre Bleu nga Lola Rasomaharo tsy mampaninona namana izy fa mba anjarako indray Lola zao no mamoaka ny zavatra ataony Lola fa ely zay ny andrasako tamin'ny lagazety zay hatramin'ny mifanendrika indreny hoe manao bois de rose nataony Lola zany ka eto Lola dia tsy ho afaka Lola fa mialatsiny tompoko salaka sy ravim-body amin'ny Andriamatoa Pierre Bleu zany Luka Ratsimbazafi dia anisany miara-misolitika aminy ao Franck Legrand Rossini tena akaiky mihitsy Sylvain Rapetsarona ireo no manodidina azy tsara ho fantatry ny vahoaka zany amin'izao andro mafanafana zao tonga ny fotoana ahafahan'ny vahoaka malala hoe aiza ny varavarana dondomina rehefa mandeha ka ho avy ny tsy mety ny resaka miaramila dia mikotony avy mikotony havanana zao ny zavatra teneniko anareo miaramila raha andeha hanompo ny Andry Rajoelina nareo ajanony raha andeha hanompo amin'ny Marc Ravalomanana nareo ajanony ny vahoaka sy ny lalana andehanan'ny vahoaka tojoina ary arao ka mboto loatra io vahoaka io ary sarotra mihitsy ny eritreritra hoe satria mialanakatso izy dia ho ambodepina analany nga Andry Rajoelina ny tanjona dia ametraka ny nga Ravalomanana dia mbola ho avy koa ny famerenany fananany sy ny hareny dia rovitra foana le fananany firenena la caisse de l'État zany l'opportunité pour l'État satria azo adino fanjany famerenana ny anitra tiako zany dia tsy maintsy mandalo amin'izany ny tsy fandoava-ketra na ny tsy fandoavana hetra ary efa nataony zany samby hitatsika teo amin'ny fitondrana
Tsy manakana ny vahoaka ampiseho ny fahatezerana. Tsy manakana ny vahoaka andeha hidina an-dalambe fa ry vahoaka malagasy fataro ny olona tokony hiaro ny tombotsoanao. Tapitapoka eo mipotra vany toy ny Garo Loratsiraka. Sahany amin'izao fotoan'izao no mikritika ny Andry Rajoelina kanefa ne vomaly. Garo Loratsiraka zao no niteny an'izany hoe tsy mampihinan-kanina ny lalan'izany, tsy nanan-kanina zany. Rehefa avy izy ametraka amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ny fitondrany Andry Rajoelina. Zany Narsona ministra tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajoelina Mampianina. Miala tsiny amin'ny seha fa avoaka keto aoriana kely ny zavatra tsy mety rehetra nataony se tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tsy androany se no andeha hampianatra ny malagasy ho lasa faiseur na donneur de morale amin'ny zavatra mitranga. Zany hoe ireto tsipolitra zany mba hahafahana manana virginité politique dia hiezaka hijapy hiditra ao anatin'le sambo hitondrany amin'ny fanavotana ka hiampita rano tsika malagasy hiala n'ity tanàna tsy mahavokatra, tanàna maloto, tanàna feno jolahy kanefa azo adino fa misy jolahy sady miditra ao anatin'ity sambo feno olona madio, feno olona mahatsapa ny fahoriana, feno olona ory, feno olona diso fanantenana tanteraka. Tsy izany ro Loratsiraka zany mihitsy ny diso fanantenana to. Ampy azy ny vola niditra taminy nanomboka tany amin'ny 2009 ary zao ary izy mbola député sosoa. Tsy izany Narsona zany mihitsy ny andeha hieritreritra vahoaka. Ampy azy ny vola niditra taminy amin'ny alalan'izy nataony mamiravatry mankapiasapiasa, amin'ny alalan'ny vola niditra taminy tamin'izy ministra tao anaty gouvernemanta. Tsy ireny olona ireny na ireny karazan'olona ireny no hiaro ny tombotsoanao vahoaka. Mahaiza mijery, mahaiza mandanjalanja fa sao dia andeha hidona amin'ny rindrina indray isika menakavina, andeha hidona amin'ny taloha. Na izany na tsy izany, efa ela any nangataka taminao Andriamatoa Andry Rajoelina. Mialahy ianao. Raha vao ny gouvernementanao, soloa ny gouvernementanao. Efa ela ny teny an'izay. Vita ny antitra. Député, miala tsiny tompoko fa tsy haiko le anaranao, le nom-nao, avec 300 000 personnes. Ataoko 300 000 va fa amin'izay tsisy olana tsika da no masamy teny hoe tara ny fifampiresahana. Firenena ne ny resahana Ramatoa. Firenena ny resahana. Ary tsy tokony ianao ny hiteny an'izany. Raha mba farafaratsy ny Andriamatoa Ravalomanana, Andriamatoa Hery Rajoelina Mampianina, dia mba fantatro hoe misy fototra, tena misy fototra ambony dia ambony matory zalareo na izy mindalareo no miteny izany. Kotin'ny havanana ny miaramila, kotin'ny havia ny miaramila. Tandremo. Tia ny fomba fitenin'ny Ravalomanana rehefa mihaona aminy ianao. Efa tia aposiko ny miaramila sy ny polisy ary ny zandary firy ny any aminao fa izao coup de bluff io. Mazava ho azy tompoko amintsika miteny izao, sahirana sady miasa saina mitafika satria maromaro amin'ireo tafika ireo koa, maromaro amin'ireo miaramila ireo koa mahatsiaro fa ny deleseny Andriamatoa Andry Rajoelina ka mahatonga ny azy ireo
marifo salofa zany na hoe vulnérable satria tena tonga dia mibalaela tamin'ny tanana fotsiny izao, menany tsy pindy fotsiny izao ny miaramila manamboninahitra izay tokony hahazo toerana ary tokony mihitsy mérité ny tolona satria izy ireo no sécurisé no sécurisé no natongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Lôjika tanteraka zany. Raha tokony miaramila no premier ministre, mety ho miaramila ihany koa avy any amin'ny génie militaire no mety ho ministre ny travaux publics na ny aménagement de territoire, mety ho zandary ihany koa no ministre ny intérieur. Fa saingy izao manana problema Andry Rajoelina amin'ny ministre Razafimahitsy, manana problema izy amin'ny ajo satria anisan'ny malala ny secret reo, manana problema ihany koa izy nikazena an-tsay satria anisan'ny malala ny processus natongavana teo amin'ny fitondrana ireo olona ireo. Ny tiana ho tenenina zany dia hoe il est vraiment dans l'impasse Andry Rajoelina. Kanefa na izany na tsy izany ny fanoherana koa dia tena mila ezaka maromaro raha tena hoe andrombaka fitondrana izany tokoa. Satria ny zava-misy elana tsiny ary tsy mandanga raha miteny an'izany fa tsy avy amin'ny fanoherana na hoe avy amin'ny fisian'ny mpanohatra ny fisian'ny grevy atsimo na avaratra na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Concours de circonstance reny marina fa misy tanana ao ambadika reny fa ny zavatra marina dia tsy tanana avy amin'ny mpanohatra. Aleo aloha izay hazava tanteraka ny amin'izay. Ilaina ve ny fangalana ny miaramila raha ohatra ianao manana vahoaka? Ilaina ve ny fikotikotiana amin'ny miaramila raha ohatra any am-paosinao ny vahoaka? Mino fa tsy ilaina fa ny zavatra marina dia izao. Ilain'ny mpanao politika ny miaramila hanatanterahany sitrapony dia rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia ianao miaramila iny mihitsy ny fahavalony voalohany. Nisy izany hoe colonel Charles, nisy izany hoe général Noël, maromaro afa-tsy ny tamin'ny andro ny Andriamatoratsiraka hoe tena ny reconnaître an'ireo miaramila miaraka tamin'izy ary maromaro tamin'izy ireo nahazo toerana. Fa tamin'ny Andry Rajoelina tena tsy afenina fa na conseil spécial ary tsy nisy izy ireo na tamin'ny andron'ny Guerre Valomanana tena tsy afenina fa vitsy anie ministra hoe miaramila zany ankoatran'ny hoe tena hoe défense. Mbola sahany ary ny nanao hoe vehivavy no nataony ministry ny défense. Dikan'izany fotoana anankiray ngeda be zao ahafahanao mibasculer ny aveniranao any amin'ny mety na any amin'ny varotsy ny fody anareo miaramila. Ohatran'izay koa ny malagasy ao anatiny tena atao hoe période charnière tsika izao, tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy aseho an'Andriamanitra aminareo ny olona mety ary ankafizinareo hitondra ny firenena. Amin'izay fotoan'izay tsika mianakavy miara-mirohatra fa ny amin'ny androany aloha dia toy izy ihany fa mahatsara sy mahasoa ny ampitso. Dikan'izany tsisy fanakanana
ho an'ireo zay te hoany Ambohijatovo. Ary d'ailleurs raha ny amiko manokana, zahakama manokana de zao, tsy afaka mihitsy hibahana ny safidin'ny hafa raha sitrapony ny teo eny Ambohijatovo amin'ny olona 2 arivo, 3 arivo, 4 arivo, tsy olana mihitsy fa tadio fefa matapitrisany, efa mahatratra 1,600,000 zao ny vahoaka mipetraka ao Antananarivo. Ka raha 20 000 personnes mihoatra amin'ny 1,600,000 mba mieritsereta alohan'ny anaovana zavatra sao de sanatria higadra bonheur ao ka ny amponja vao mifanao hoe apio fa tsisy mpamangy mihitsy ary hany vao anenina. Toy izy ny tolona fa mahasoa ny apito zany. Toy izy ny tolona hoa fa mahasoa ny ampito zany ary mapety ny zavatra tokony atao ka alao andizana de ny androany aloha. Zay ny aminay. Eny ary hiditra amin'ny voatadikevitra anankiray tsika ny resaka Banque mondiale. Ny teny ateo hoe toy izy ny tolona fa mahatsara ny ampito zany de zao ny zavatra niteneniko hatramin'izay. Ary raha ny heno atsarareo dia ho tadidinareo ty teniko ty hoe aza miandry ny zavatra zay mety ho ataon'ny olona fa ny andraikitra ao raiso satria ny zavatra ataon'ny olona zay mety hasoanao de limité ihany. Aza mananteny ianao hoe ny communauté internationale mandihy teny hoe miala ianao ry zandry. Aza mananteny mazava be zany teniko zany ary efa nazava ohatry foana izy. Aza mananteny ianao hoe ny firenena tsy no andehanao an'izao ka hoe hanala an'le rangary na hanaisitra an'le rangary, tsy misy zany tompoko am'izao temps moderne zao. Fa misy fomba maromaro ahafahana manatanteraka an'izany. Ny problema dia
raha manazava aho hoe diso io lalan'io dia sarotra amin'ny mpanao politika malagasy mamaky na hoe ndeha hiova lalana hanao sangodimpanina ka ndeha ametraka harmonia amin'ny zavatra izay mety hitranga ka mapety sady mapety ny malagasy no mapety ny harmonisation mondiale na zay sosian'ny vahiny amin'ny malagasy. Mahalala ny vahiny, mahalala ny communauté des bailleurs na ny communauté internationale lafa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ao Madagasikara. Fantan'izany satria hitany masony hoe hoay ty volo ty lasa ry, hoay ty zavatra ty lasa ry, hoay ty zavatra ty manao ohatran'izao, hoay to le rangaty irery mihinana an'ity, hoay to neny le rangaty tsy milahatra akory ny facture ny tonga ao ananiny, hoay ny jirama ianina ny tena mihinanao, hoay ny port, hoay ny douane, maninona midina be ny performance ny douane sy ny karazana, dia satria hitany zareo zany ny zavatra vitany dia zavatra structurel. Izay ihany, pour ne pas dire institutionnel. Kanefa na izany naty zany koa, sarotra ho an'ireo bailleur ihany koa ny hiverina amin'ny zavatra efa nataony tamin'izany andro hoe inisy filoham-pirenena zay tena voatery tsy maintsy ny tapahana mihitsy ny financement satria efa mifangaro ny caisse de l'État sy ny paosin'le rangahy io tamin'izany andro zany. Sarotra ho andro zareo ny andeha hoe ipalanty dia amerina andrindray dia miala amin'ny izy tsika eo i Alexis dia hiditra amin'ny Rakotomanga. I Alexis ihany ny Rakotomanga zany. Sarotra be zay ka eo mety zany tsika amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ny tena fandehan'ity en dehors ny hoe iny taratasy nalefa ny Banque mondiale iny. Zao manko ny conséquence an'iny tsy maintsy andefitra ny fitondrafanjakana malagasy amin'iny. Satria ny antony dia zao, raha suspendu fotsiny ohatra ny aide budgétaire dia tonga dia ray masovalo dia mirongatra eny an-dalambe ny fonctionnaire. Tsy maintsy misy point anankiray zany ifanarahan'ny fanjakana amin'ny Banque mondiale amin'ny zavatra io. Kanefa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay zavatra io dia tsy ny tombontsoa ny malagasy mihitsy no voaro, tsy ny tombontsoa na ny fahasalaman'ny paosin'ny malagasy no voaro amin'izay fotoan'izay fa ny sezan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Azo atao mihitsy mako tonga dia aloha lazaiko aminareo ny zavatra schéma ICO. Satria ny tena tamin'izany koa raha mba nanory filoham-pirenena tamin'izany hoe izao anaovana azy. Fa tena azo atao ny minégosia amin'ny Banque mondiale alao ara ampiakarinay étape par étape tiany calendrier. Zay ny tsy maintsy zavatra ataony zareo ireo, étape par étape itiany calendrier. Ifanaraka izy dia indray fa miverina tsikelikely la confiance amin'ny Banque mondiale satria zava-dehibe le hiprezentena ny dossier an'i Madagasikara amin'ny eo anatrehan'ny eo amin'ny sehatry ny conseil d'administration amin'ny Banque mondiale amin'ity année fiscale 2021 ity. Matahotra an'io fitondram-panjakana malagasy satria raha sanatria tsy présenté amin'io dia zahody izy mandrapa tonga ny volana Mai satria aiza izy no hita vola raha tsy hoe andeha hanao exportation illicite ny bois de rose anga indray dia mety havita na andefa volamena amin'ny avion indray.
izay ngamba ny sisa mety ho solution fa na izany na tsy zany ianao malagasy no inona ny tady kiraronao voalohany satria ny antony de zao ho ekeny io fa ho ataony step by step na hoe par étape ahafahana takany nanaovana ny fampiakarana ny lasantsy tamin'ny androny ravalimanana sy ny gazoal tadio fa tonga taizany ny vidin'ny lasantsy raha ohatra ny ala tamin'ny filoratsiraka tsika ka ampitahina tamin'ny ny alana Andriamatoa Ravalomanana azadino zay fa zao ny amin'ity indray mitoraka ity ny jironao sy ny ranonao no lasibatra voalohany zao ny antony nisy tsara ary maika ny azo amin'le aide budgétaire le fanjakana malagasy tany amin'ny volana jolay 2024 ary niazakazaka izy nanao sonia an'izay condition napetraky ny banque mondiale tao raha nilaza taminareo amaky tamin'izany hoe signature aveugle io de tsy nininareo fa niteny taminareo aho hoe azagaginareo raha ny amin'ny volana février any tafakatra 25,000 ny euro de tsy haiko moa nareo na mena ahoana fa am'izao fotoan'izao tsy lavitra an'izany azao androany amin'laza aminareo hoe ho ataony par étape ny négociation amin'io pour qu'il puisse s'en sortir de rehefa tsy kopy ianao malagasy hoe tokony nyraisinao ny adidinao fa tsy andry amin'ny banque mondiale aampiseho ny fihetrika na ny FMI tsy fahafahapo amina hoe non performance ho an'ny fitondram-panjakana malagasy zany non performance zany anie midika fa hoe zéro zany tena zany ny fanalana baraka indrindra ana fitondrana eto ambonin'ny tany hoe viendrana ianao nous serons contraints aux izy de déclarer la non performance tsy mbola nisy zany teto ambonin'ny tany zany hoe banque mondiale na FMI eny misy aloha zany fa efa ela Madagasikara tsy niaina an'izany tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina aloha tsy nisy an'izany hoe raha tsy manao an'ity ianao de ataonay an'ity io zany hoe tena zavatra hoe tena logique contraignante condition contraignante manao an'ity de mahazo an'ity efa ela efa presque 10 malagasy tao anatin'ny 10 taona nitondrany Hery Rajaonarimampianina ngia Hery Rajaonarimampianina zany zavatra zany io izy io miverina indray ary tena hoe sahirana isika menakava au-delà de toutes les contraintes imposées par la Banque mondiale sur ce par rapport à ce courrier du moins dans ce courrier misy zavatra hafa ao ambadika io ny zavatra hafa ao ambadika io dia azafaly fotsiny ianao vahoaka mamaky an'ilay io fa ninany tady kirarony fa en fait raha tsy rapide ianao manapa-kevitra momba ny hoavinao ka mahay mamaky teny hoe ay fe zay nitindra lahy reto atao hoe any ianao zany vao mety ho kopy amin'ny zavatra lazain'ny fleurirako to malala de hoy aho miantso ianao hoe aza miandry ny zavatra ny tanan'olona mba hahafahanao manapa-kevitra fa ny olona limité ny zavatra azony anampiananao marina fa tena fondamental marina anie lazainy la vérité androany iny la Banque mondiale veut une explosion sociale oui fa explosion sociale amin'inona ary ho aiza de anjaranao tompony ny aretina tompony mangididy no manapaka hoe ato ny lalako ato ny tondrako an'ity fa na ianao tafika mijoalajoala kitana 4 kitana 3 kitana 5 ohatra mety tsy andray karama ianao afaka 2 volana eo ny mahatonga ana amin'ny teny ary valiny le fanontaniana tare amin'ny voalohany hoe
any amin'izany tafika tokony ho any amin'ny vahoaka tompoko. Raha tena misainonareo sy mandinika dia any amin'ny vahoaka. Any amin'ny vahoaka. Tsy tokony hisy zany hoe ao aoriana kely Andry Rajoelina mbola ho candidat na zay olona fanitry be ny firenena ka nanao ny tsy mety tamin'ny firenena io. Vao aingana loatra zany souvenir ny 2009 lundi noir zany sy ny 7 février. Vao aingana loatra ary vao andro anondrano zany hoe fahafambaraka azo avy any amin'ny Banque mondiale ka mahatonga antsika tafiditra amin'ny canal loatran'io. Miomany ianao ry vahoaka zany fa handalo fiaina-tsarotra ianao. Mba hahafahan'ny fanjakana mampidi-bola hicompensena an'izany zavatra rehetra zany dia voalohany indrindra aloha ny délestagenao. Raha adiny 9 izy no nanomboka dia mety hiakatra adiny 12. Ary raha adiny 12 dia mety hiakatra adiny 19. Pour que l'État puisse gagner de l'argent. Zany hoe ianao zany ataon'ny fitondrana fitadiavam-bola indray na tsy mirehatra raha ny jironao. Izay no mahatonga an'izy hoe na tsy mirehatra raha ny jironao, fakturanao mitovy ihany. Hiakatra koa ny vidim-piainana, hiakatra ambony lavitra noho izao, ary hibetsaka ho maro ihany koa ny voaroka amin'ny asany satria tsy mitorina araky ny tokony hisy tsony ny économie. Be ny vola parallèle en devise tafatsoka aty andafy ety pour le compte na olona roa telo ary ny zavatra tokony hividanana an'izany hiakatra ny carburant, ny lasantsy, ny gasoil. Hiakatra koa ny vehivavy eny tsara lalàna. Sahirana daoleo tsika menakavy raiso dia melo ny fanapahan-kevitra fa sao dia tara efa lasan'ny olona ny fitondrana na efa lasan'ny olona ny saosy. Zay ianao vao mikoropaka ka hoe do miara-noatra na hoe ahoana ny tokony atao Mia Fleury. Miala tiny tsy anjarako no manapa-kevitra ny zavatra tokony ataonao fa ianao no tompony andraikitra voalohany misensibiliser anao no ataoko ary miteny anao manoro anao amin'ny zavatra tokony ataonao na ataoko. Dahoara asa raha eto tiana ahoana ataoko. Bonjour à tous. La testostérone est l'une des hormones les plus importantes du corps humain. Anota en place, sipetraka tsara zaho efa vita mariage anotare. Anota en place, sipetraka tsara zaho efa vita mariage anotare. Tiavako anazay sy nahoanao zaho efa tiany anao mieritreritra ny pode. Lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, zafa lasan'olo. Lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, zafa lasan'olo. Lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, lasan'olo ny se, zafa lasan'olo. Fanapaky ny pety mikasika anao tata rehefa vita regny avelao.
Fanapalkumpet, Mikaskanao, Tatarebabita regi, Abilao, Tamakonazari, Sinawanao, Sabe Pachan, Anomete Tranpude. Enera hiditra amin'ny resaka grevy mpianatra indraitsika hoe ahoana sy azavaiza ny fandehan'izany. Zao raha iny mpianatra maty sy naratra tao Barika 5 iny dia zao manko ny zavatra olana. Hitarika any amin'ny tena atao hoe zava-doza iny ary tsy afenina fa ny tena olana mitranga ao anatin'le firenena dia maro loatra ilay tsy refesy mandety. Raha mieritreritra ianao fa mahafinaritra ny olona ny mahita an'ireny fandevenana matotrehitra mova tsy takan'iren'le kartel any Colombie ireny, mova tsy takan'iren'le kartel any Meksika ireny, mova tsy takan'iren'le kartel any Naples ireny, azafady tompoko, na kartel any Marseille ireny. Mampiorikoditra amin'ny malagasy ny mijery an'ireny fa ianao mieritreritra fa ao an-tapon'ny fiadanana ianao ary eo an-tapon'ny fananana an'izany atao hoe pouvoir politika. Rehefa mihaino anao avy amin'ny atsimo, mihaino anao amin'ny avaratra, andrefana, atsinanana, afovoantany dia maro ary tena maro. Eny fa na dia eo amin'ny sehatra izany atao hoe fitsarana ao anosy ary. Maro na amin'ny zandary ary. Maro ary tena maro miandry an'izany atao hoe Pierre Bleu na i Pablo Escobar. I Pablo Escobar tamin'izany andro, ouvrant les parenthèses un peu, dia nanampy ny mafiady. Navita nametraka jiro, navita nanao villa anankiray vaovao
nanampy ny mahanitra amin'ny fanaovana trano, ny fampianarana, nanokatra toeram-pianarana. Fa tsy ampy zany rehefa tonga ny fotoana hoe vita Pablo Escobar dia vita izy. Ity ray ity Pablo Dieu ity, sady tsy manao soa vahoaka, no manitsakitsaka vahoaka, no managadragadra olona amin'ny tsisy dikany. Tena sahako miteny fa maro na tsimo na tsinanana na ndrefana na avaratra na voatany. Avaratra moa zany dia ireny zaridaina d'amour malaza hoe lasan'ny anina ireny, misy tany any Mazangany amina hektarany maromaro manjavona. Tamatavy lasa fananan'le ridôly ledsi, jorofo, kafe, ery atapitapiny avaratra ery ny vany an'le ridôly. Ny Madarella tonga dia mahazo 37 millions d'euros, 37 milliards ariary. Ny ao voatany rehefa mandalo izy dia voatery tapahana ny lalana. Mandevina izy dia tapahana mihitsy ny lalana andalovan'ny razana. Ny any atsimo, Faradofay sy ny karazany tsisy izay tsy kitihan'io ranaman'io, ary mahasorena ny malagasy maromaro. Tsara ihany koa no mampalala ny rehetrarehetra fa Ngia Besoa no miara-petrapetra ary Ngia Yvon Samsamioka no miara-petrapetra amin'le rangahy io amin'ny zavatra rehetra izay miainga any amin'ny faritra Tamatavy, Sava, ny Ledsi, ny Vany. Tokony ho fantatry ny rehetra zany ahafantarantsika menakavy hoe aizy tsika taka ny tenin'ny Lénine hoe matoa tsisy mofo eo an-tananao, tsisy sakafo mafana eo ambony latabatrao ny maraina na ny alina, dia any amin'ry Chateau be riny misy azy. Ny andralahy reny moa tsy chateau fa villa mangatsakatsaka, ary fantatritsika hoe aiza no misy azy. Zany fidetahan'izany Yvon Samsamioka zany tompoko, tsy azonao eritreretina mihitsy. Tsara nampahafantarina ohatran'izay ny manodidina an'le ranaman'io. Grevy ny mpianatra satria tsy tonga ny borsa, tsy voaray ny équipement, efa bolana style teo foana ary ny anahana ohatran'ny Gana. Ny fampanantenana koa tsy tonga tamin'ny fifidianana an'ilay André Rajoelina de manière massive, satria aza adiny fa ny mpianatra tompoko tamin'ireny aina aman-jery ireny no anisan'ny nampiasain'ny Olon-Rajoelina tamin'izany andro. Tsy miverina ny ascenseur. Tezitra ary mitambatambatra ny fahatezeran'ny mpianatra. Tezitra ary mitambatambatra ny fahatezeran'ny profession maromaro. Mba moramora ve zany hoe ny paramedy exposé amin'ny Covid-19? Fantatry ny paramedy zao fa nisy ny vola azo avy any ivelany. Ireto opérateur véreux izay manaiky manampina amin'ny masina, satria hoe membre-na structure ratsy, membre-na association ratsy, dia omena medaly na mena voninahitra, dia ireo fa manakipy ny masiny daholo. Ekapazan'izy ireo avoatananarivo samy mahalala an'izany isika rehetra, kanefa ny maro ihany na izany na tsy izany ny olona miandry
amikiondalana ary tena mandry ary tsy vitany hoe miandry fotsiny fa efa mandeha makany amin'ny action amin'ny zavatra zay atao amintsika miteny zao. Io zany ny fanontaniana hiara-hidoboka ve izy mirahalahy reo nga André Rajoelina sy ty compagnon de galère na compagnon de fortune au sens imagé du terme zay. Tsy tonga ho azy tompoko reny grevy reny misy tanany reny mba tsy isian'ny fisolokiana politika de tsy ny mpiseho mpanohatra numéro 1 amin'izao fotoana izao no tompona andraikitra amin'ireny fa misy tompony ireny aleo hazavany resaka mba tsy isian'ny fisolokolokiana. Tsisy ifandraisany mihitsy zany ny mouvement parallèle zay misy tompony sy ny mouvement zay mety hitranga amin'ny sapotsy. Mety hifameno reo ary mety hifamonjy reo ao aoriana kely fa raha ny tena marina mafimafy kokoa ny idona avy aty amin'ny mpianatra sy reto mbola grevista ho avy ny poro, ny douane, ny armady, ny mpiasam-panjakana etc etc. Ianao mpiasam-panjakana raha tsy mitandrina teny zao de miomana fa ny amin'ny volana avril any ianao mety tsisy karama ho anao intsony ho anaty kitapom-bola mpanjakana raha tsy malakilaky ianao manapa-kevitra momba ny ho avinao. Mila mifandinika hoy nga zandrim-biky anakile ny fanjakana sy ny mpanohitra. Mino aho fa tsy ho tonga amin'izany intsony io fa efa lasany amin'ny hoe makany io. Tsisy varany fisiko teto raha ohatra hoe ary tsisy varany koa ny zavatra natao raha ohatra hoe ifampidinika izy roa tota izahay amin'ny lafiny fahatelo efa tsy amin'izany faly zany intsony efa any amin'ny lalakafa amin'ny lalana ary zany mangataka ihany koa zay amoahana an'ireo gadra politika. Rehefa nangataka moa zaho hoe mba alefaso aty ny telefona misy ny hainivolany mamamy Berija de miala tsiny atoko fa mbola tsy voaray hatramin'izao tsy afaka ny andeha andao-danitra aho ary ny akamako tsy afaka andeha amin'ity olona rehetra hoe mety tsy atokisan'ity na misy mangataka ary aty fa fantatry Berija ny tokony atao na ny fianakavian'ny Berija ny tokony atao raha ohatra izy te hiditra contact amiko fa tokony normalement tokony tsy ho sarotra. Ho antsika mpianatra, quand vous êtes dans vos droits, il est bien logique que vous vous mettiez en colère quand vos droits sont pétinés de la sorte. Surtout, il y a un mort d'homme. Un étudiant a été assassiné, quel que soit ilazan'ny gendarmerie hoe légitime défense na hoe légitime Mathiay. Ny légitime défense tokoa de tsy maintsy mitovy raha ohatra mitondra basy ilay ireo tanora na sendra mitondra vato na tsy fantatro de tsisy afa-tsy mitsoaka no ataonao zay ny légitime défense voalohany indrindra fa tsy andeha hampiasa baly réel ianao hitoirana na hamonoana ny tanora malagasy.
Tsy ho vita moramora iny. Tsy ho vita moramora iny, ary fantatro fa ho lasa lavitra io zavatra io. Bon courage nareo ry zalahy. Tohizo ny tolona fa mahasoa ny ampitso sy ny hoavy ary maiza mifidy ny leader miaraka aminareo. Izay ny androany fa dia anao mandra-piona ho amintsika menakavy aho. Veloma sosoa soava-mandry dia mandra-piona toko. Izay misara zakabe. Mbola vao izao anao vao tonga teto amin'ity fandarana ity ka normal be ianao raha miderape ohatran'io. Lany fotoana fotsiny ianao eto raha ohatra izay no zavatra teneninao eto hoe izao tonga dia tonono ny anarany fa zatoankolaka e. Tonono rasainao e. Bezariko ofisy zany. Azonao. Izao indray ianao mamendro fendro. Raha ianao no mitetika ho filoha izany dia manonofy ianao. Ko za raha tsy manonofy an'izany akoriko, rangany te hanoratra ao. Izay ny androany fa dia mandra-peona indrindra, veloma finaritra tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra. Veloma tompoko. Vous recrutez des talents internationaux? Vous ouvrez une fille? Davare. Mba milaza le raha be zako ty tsisy mpanaraka io intsony voarangaty fa ianao ara manaraka ioko. Mba lôzika eo amin'ny zavatra lazaina. Mandra-peona tompoko. Mandra-peona. Veloma daholo ary mbola miala tsiny tamin'ny fahatarana ara-teknika mandra-peona tompoko. Veloma.